Amin'ny fifaliana indray ry havako malala no hifanolorana amintsika izao mofinaina tenin'Andriamanitra omeny Tompo antsika amin'ity andro anio ity izao. Hivavaka isika. Andriamanitra Ray tsy toa, Ray be fitiavana, be famondram-po ao amin'ny Jesoa Kristy ilay zoky ity anay sady fototry ny finoanay. Misaotra anao izahay satria omenao anay isan'andro ny anjara sahaza ho anay amin'ny teninao, izay mamelombelona ny nofo ao am-panahy anay ary ihany koa mitondra anay ho amin'ny finoana marina sy ny fahamarinana ny teninao. Mitenena ary ianao Tompo amin'ity anio ity fandreto mihaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Revako malala ny mofinaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Timoty 2 toko 7 ny 10 hatramin'ny 17 ihany. Timoty 2 toko 7 ny 10 hatramin'ny 17 vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Ikonioma, tany Listra, dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny tompona afaka tamin'izany rehetra izany. Eny, izay rehetra teo ho velona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesoa dia enjehina. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpanoloko kosa dia handroso hiaratsiratsy kokoa sady mamitaka no fitahina. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ao am-ponareo anie ry havako, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ny apôstôly Paoly ry havako no manoratra ho an'ny Timoty izay ambarany mandrakariva fa zanany malalany, Timoty izay ambara fa zanaka ara-panahy, zanaka amin'ny finoana any Paoly apôstôly. Ny tanjon'ny Paoly apôstôly amin'ny fanoratana ity epistily ity dia ny hampiorina tsara amin'ny finoana ty zanany amin'ny finoana ity zanaka ara-panahiny ity, na koa afaka tenentsika hoe ny mpianatra mpanaradia azy, ny hampiorina tsara amin'ny finoana ny mpianatra mpanaradia na ny mpianatra Kristy raha teo koa aza. Eto ary tsika ry havako dia hijery an'io ny amin'ny hoe ny mpianatra miorina amin'ny finoana. Ny mpianatra miorina amin'ny finoana voalohany dia miazona ny finoana, miazona tsara ny finoana. Hoy ny andininy 10 manao hoe: fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoako, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako. Mampatsiaro ny apôstôly Paoly manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 fa miatrika ny andro farantsika izao. Ilay hoe andro farany dia ilay vanim-potoana eskatôlôjika, ilay hoe eskatôsy dia ilay hoe any aparany, ny andro farany, ny vanim-potoana mialohan'ny fiavian'i Kristy indray, ary ambara koa aza fa vanim-potoana hanjakan'ny ratsy, mampirongatra ny faharatsiana. Ary izany no teneniny amin'ny 1 hoe any aparany any dia isy andro mahory. Arak'izany ry havako malala, io vanim-potoana io dia vanim-potoana izay hanjakan'ireo firehana maro samihafa te hambabo izao tontolo izao, na amin'ny finoana izany, tahaka ny firoborobon'ny fampianaran-diso, na hambabo azy amin'ny fitondrantena manodroka izany,
ka ametrahany izao tontolo izao amin'ny andro ankehitriny ireo heverina rehetra ho norma mety mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny toerana kanefa dia mandika ny filazantsara tsy mifanaraka amin'ny filazantsara. Miazakazaka andany ny fampianaran-diso fa miazakazaka ihany koa ny influence samihafa izay entin'izao tontolo izao sy ny rivotra mitsoka ankehitriny. Eo anatrehan'izany dia mampiorina ny mpianatry Kristy amin'ny finoana ny apôstôly Paoly ka mitarika azy ireo anaka ny finoan'ny apôstôly ary ametraka anjara toerana lehibe ny amin'ny fampianarana sy ny fitezam-pinoana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny kristianina. Araka izany dia taoma ny mpianatry Kristy hampianatra sy hitana izany finoana izany. Ny andininy 410 amin'ity soratra masina ity dia miteny hoe ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinoananao satria fantatrao izay nampianatrinao izany fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahendry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Te ilaza riavako izany rehetra izany fa ny mpianatra malalan'i Jesosy Kristy dia tsy miezaka hanaraka ny norma izay apetraka izao tontolo izao fa mametraka ny norma sy manaraka ny norma izay voalaza ny filazantsara kosa. Riavako malala araka izany dia ambara fa zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny fiombonan'ny mpino, eo amin'ny fiainan'ny kristianina ny hisian'ny karazana docteur de la foi, ireo mpitahiry ny finoan'ny fiangonana hampianatra ary hampiazona ny mpikambana ao aminy ny finoana marina, dia ilay finoana izay tsy mora miova na ho mora levon'ny vanim-potoana, tsy mora hanaraka ny zava-misy eny amin'izao tontolo izao na hanaraka ny influence samihafa izay tarihan'ny izao tontolo izao azy. Fa raha miazakazaka makany amin'ny faharatsiana tokoa mantsy izao tontolo izao dia tsy voatery hanaraka izany ny fiangonana, tsy voatery hanaraka izany ny mpino na ny kristianina. Mila mitoetra amin'ny finoana izay efa nampianarana azy ny fiangonana. Raha mijery isika riavaka ao amin'ny testamenta taloha any amin'ny Deutéronomie toko 9 ny andininy 9 hatramin'ny 9 no ahitantsika ilay fanekempinoana Israelita izay manome andraikitra ny ray aman-dreny ho docteur de la foi ao an-tokantrano. Izany hoe zany ny ray aman-dreny no mpitahiry voalohany ny finoana, ny ray aman-dreny no mpampianatra finoana voalohany miainga ao amin'ny isan-tokantrano. Tena tompon'andraikitra amin'ny zanany ao an-trano araka izany ny ray aman-dreny, tompon'andraikitra amin'ny finoan'ny zanany ao an-tokantrano ny ray aman-dreny. Raha zanaka nateraka zany dia tanterahan'ny ray aman-dreny izay niteraka azy ara-baky teny zany ao an-tokantrano. Fa raha zanaka ara-panahy kosa dia tahaka izay nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny Timoty zanany ara-panahy dia manana didy mandrakariva ny ray aman-dreny am-panahy, raha ny anivon'ny fiangonana, ny mpitandrina sy ireo mpampianatra finoana samihafa dia hampianatra mandrakariva hitarika ny fiangonana ho amin'ny finoana marina, ho amin'ny finoana araka ny filazantsara, fa tsy arak'izay malaza akory, tsy arak'izay rivotra mitsoka akory, tsy arak'izay mifanaraka amin'ny vanim-potoana, fa araka izay ilazan'ny soratra masina azy. Ny mpianatra miorina amin'ny finoana dia miazona mandrakariva
izany finoana izany. Fa ny zavatra faharoa hitantsika eto amin'ity soratra masiny ity ry havana dia ny hoe ny mpianatra miorina amin'ny finoana dia manefy tena ho enjehiny. Manefy tena ho enjehiny. Lasitra lehibe apetraky ny filazany tsara ry havako ny amin'ny fanahafan'ny mpino tsy an'ny apôstôly Paoly ihany akory fa ny fanahafan'ny mpino any Kristy mihitsy. Zany no atao hoe lasitra ekeny ny fiangonana, ekeny ny fivavahana kristianina. Ny kristianisma mantsy, ny kristianisma dia ambaran'ny mpandinika fa fandraisana anjara sy fanatanterahan'ny mpino ny zava-miafina tamin'ny nijalian'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany sy ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny kristianina zany dia izay manaiky hiombona sy handray anjara tamin'izany fijalian'ny tompo sy ny fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana izany. Zany hoe tena fototra maneho ny maha izy azy ny filazany tsara zany ny zava-maharary atrehan'ny mpino na ny fanenjehana. I Jesosy Kristy raha teo dia efa nampianatra sy nampiomana ny mpino fa miomana ianareo fa ho avy zany fanenjehana zany. Miomana ianareo fa ho alan'ny olona ianareo noho ny amiko hoy izy. Dia indro ary ankehitriny fa miatra amin'ny apôstôly Paoly zany tany saina eo amin'ny 9:10 ny apahany vitsivitsy fotsiny tamin'ny fanenjehana nahazo azy dia izay tany Antiokia sy Iconium ary Listra, ireo torabato izay nataon'ny vahoaka azy tany. Afaka hitantsika any amin'ny asan'ny apôstôly 13 sy 14 ireto tantarainy reto. Fa dia apahany vitsy fotsiny zany amin'izay voatanisan'i Paoly eo amin'ny Korintianina 2:12 ny amin'izay rehetra nanjoho azy, tahaka ny tranomaizina matetika, ary eo tranomaizina raha teo izy manoratra zao epistily zao, ny fisasarana manatombo, ny kapoka be izay tsy izy, ny fahafatesana matetika, ny fitoram-bato, vaky sambo sy ny loza maro samihafa. Korintianina 2:12 no ahitantsika ireny, ary indro izy ankehitriny hiatrika fahafatesana indray azy. Revako malala tsy ny apôstôly Paoly ihany no niaritra izany, fa ireo mpianatra rehetra, ireo apôstôly rehetra rehefa mijerytsika ny tantara izay namonoana ny apôstôly dia vaky ny fo mandinika sy mieritreritra ireo nahazo ny mpino, nahazo ny apôstôly, fa dia ao no nitapahan-doha, tao no nidorana velona, tao no notsofana ny zarana roa, tao no nombohana tamin'ny hazo fijaliana, ary tahaka Andry Petera moa dia natao tamin'ny hazo fijaliana nitsongoloka, tao no notoram-bato. Zany hoe saika ny afara tamin'ny fahafatesana sy ny fijaliana avokoa ireo mpino rehetra. Tsy tena mahagaga zany ry havako, tsy tena mahagaga zany, ary izany raha teo no ampiononana ny fotsika hibanjina ny Jesosy Kristy, satria tena i Jesosy ilay fototro ny finoana kristianina mihitsy aza no efa niarana izany rehetra izany. Banjino Jesosy izay niaritra fijaliana, niaritra fahoriana, niaritra fanenjehana hatramin'ny fony izy mbola tany am-boka aza, eny nentiny nanaraka azy hatramin'ny fahafatesana ny fanenjehana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy fampiadana tena araka izany ny fivavahana kristianina ka ampanantenana antsika ireo fahasambarana samihafa, ireo fahafinaretana samihafa, ireo fiadanana samihafa. Tsy ny fahafinaretana hita maso izay mandalo vetivety sy mora loha sy miserana ihany no antsoina hoe filazany tsara, fa ny filazany tsara tena mifanohatra amin'izany aza dia fijaliana sy fanenjehana. Mila mieritreritra sy mandiny teny isika ry havako, raha toa ka antsoina ihany hoe kristianina, raha toa ka antsoina ihany hoe mpanara-dian'ny tompo kanefa tsy mba mandray anjara tamin'izany fijalian'ny tompo izany,
raha tokantsona hoe kristianina kanefa tsy miombona amin'ny fanenjehana izay nahazo an'i Kristy, tahaka an'izay hoe tsy misy manenjika noho ny amin'ny Kristy ianao ankehitriny dia tokony handiny tena, tsy sanatria akory fanenjehana noho ny hadalana izay mety ho nataonao na ny amin'ny ratsy nataonao, fa fanenjehana noho ny amin'ny Kristy, noho ny amin'ny finoana an'i Kristy, noho ny amin'ny fivavahana izay tanterahanao dia no hanenjehana anao. Aoka isika riavako arak'izany, ifampahery, andeha ifampahery, andeha ifanoana mandrakariva, tsy hanavesatra intsony ny fanenjehana izay efa mahazo ny mpino, izay efa mahazo ny mpianatry i Jesosy Kristy, fa ifampitondra izay mavesatra aza hiaraka hitondra amin'izany, fa ahafahantsika manefy tena ho vonona mandrakariva amin'izay rehetra miseho. Dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Hivavaka isika riavako. Jesosy malalo aho misaotra amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ka anekenao io mpiainana aminay amin'ny finoana sy amin'ny lalan'ireo zavatra samihafa izay natrehana noho ny amin'ny filazantsara. Ndreto ny fiangonana, ndreto ny mpino maneho eo natrehanao ny fahavononany hiatrika any ny andro farany, izay zava-misy rehetra ankehitriny koa ampaherezo eny ampaherezo, ireo izay miravoravo tanana, ireo izay malemy amin'ny finoana, ireo izay mila hihemotra, mira hirona, ankinina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia ho anao Tompo ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.